ary tononona amintsika amin'ny fahasoavan'i Jesosy hivavaka tsika. Kay masina tsara indrindra kay nay aminaran'i Jesosy misaotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'izao maraim-baovao zao indray tonga eto amin'ny vohitry ny teny hianatra Jesosy ary tsy hoe hiainy fotsiny zay fa handray hiaina ankatony teninao satria ny teninao ny fiainanay ary ny teninao ny tokony hiainanay. Vavaka izay fa nay masina mba tena hoe ianao no anana ny contrôle an'izao fotoana rehetra izao. Ianao no ampiteny ny vava Jesosy malala ary ianao fa nay masina no hialoha lalana sady any amin'ny fony olona ahaiza mandray izay teny rehetra voambaka Jesosy ary ahaiza miaina sy mapiatra an'izany teny izany. Jesosy mangataka aminao ka tena tonga fiainana ho anay ny teninao ary ho tonga fiainana be dia be ho anay izany. Misaotra betsaka Jesosy amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana androany moa dia mitondra ny teny hoe teny iainana sy teny fiainana. Amen. Tamin'ny latsinainy Berman ny tory teto dia taitra be tamin'ny zavatra rehetra ny zarainy satria zavatra efa namangin'Andriamanitra na efa herinandro mahery ilay teny rehetra ny zarainy teto dia nazara tsy manapo akory ny hoe hijoro eto androany fa tena hoe fantatra hoe misy zavatra tian'Andriamanitra hiainantsika dia amiko aloha voalohany indrindra matoa zahako ny vangina efa andro maromaro izay dia ho antsika rehetra koa. Amen. Dia raisintsika ny ao amin'ny Jaona toko voalohany andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Amen. Hatrany am-piandohana dia teny nahariana ny zavatra rehetra ary ny teny nisy mpiainana. Ny tsy fahaiza miaina mandray na mankatony tenin'Andriamanitra amin'ny andaniny ary ny tsy fahaizantsika amin'ny feny vava amin'ny ankilana mahatonga ny tokantrano ny fironin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany tsy nahomby ary fototry ny olona rehetra teto an-tany. Nandidy an'Adama Andriamanitra tamin'ny tokantrano voalohany izany nadidy an'Adama Andriamanitra tsy hihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa hoe amin'ny andro izay hinanany azy dia ho faty tokoa izy ireo araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko 2 andimy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy voasoratra aloha tao amin'ny Baiboly hoe inona nampitainy Abrahama tamin'ny Eva fa ny zavatra hita nampitainy Adama tamin'ny Eva fa ny zavatra hita dia nisy olana teo amin'ny fandraisan'ny Eva azy ary ny famoahany Eva ilay didin'Andriamanitra napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama ary ny olana tao amin'ny Adama ary ny olana faharoa koa dia i Eva tsy haiko hoe inona mampatonga ny Eva miresaka amin'ny Satana fa tsy miresaka amin'ny vadiny. Satria ao amin'ny Genesis toko 3 andininy faharoa dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra fa io raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo avoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fandrao maty anareo. Andriamanitra zany teny tamin'ny Adama hoe aza hinanana ny aza hinanana ny hazo eo amin'ny saha ny hazo eo afovoan'ny saha dia i Eva rehefa miresaka amin'ny Satana dia hoy izy hoe sady tsy azo hinanana na tendrena ny hazo eo afovoan'ny saha izany hoe misy problème teo amin'ny andraisan'ny Eva ny tenin'Andriamanitra ary misy olana koa teo amin'ny namoahan'ny Eva ny tenin'Andriamanitra satria napiny ny tenin'Andriamanitra. Dia avy eo nefany le zavatra ny tenenin'ny Satana tamin'ny zareo ndraisiny Eva
dia nomeny ny zarainy tamin'ny Adama, dia i Adama tsy nieritreritra intsony hoe inona moa izany ny didiny nandidian'Andriamanitra fa izao aleon'ny Adama niaino sy nankatony tenin'ny Eva hoe ho any ity fa tsy maninona izany tsika, fa tsy nankatoa tsy nitadidy na nandatsaka-po any teny izay nolazain'Andriamanitra. Ary nanomboka tamin'io dia problème be teo amin'io tokantrano voalohany io satria voalohany tsy voafeha ny vava, tsy voafeha ny fiainona, dia tsy voafeha ny fankatoavana an'Andriamanitra. Noho izay tsy fankatoavan'izay dia voakoka tao Edena izy ireo. Raha ohatra ka hoe mivinan'Andriamanitra ho azy ireo dia hoe tokantrano feno fanatrehan'Andriamanitra, tokantrano anjakan'ny fiadanana sy fahasambarana, dia lasa tokantrano feno fahoriana, tokantrano feno teboteby, feno irifiry, alavitra sy tafasakaka amin'Andriamanitra noho ny tsy fankatoavana tenin'Andriamanitra anankiray. Maro ny olana saribahana mitranga amin'izao vanim-potoana izao, na eo anivon'ny tokantrano izany na eo anivon'ny fiarahamonina na any amin'ny toeram-piasana na maneran-tany mihitsy ka misy olana be. Fototr'izany olana izany dia tsy fahaizana mifehy ny vava sy tsy fahaizana miaino sy mifampiaino. Izay zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao nefany dia tsy inona tsy akory fa vokatry ny teny avokoa. Raha isika ange mivoambaran'i Jakoba 3:1-5 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia toy izany koa ny lela, ratsana kely izy kanefa mirehareha fatratra, indro ny fiavovon'ny antota-kazo arehitry ny afo kely, ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hita lany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela ny mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra rehetra izao, sady arehitry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazan'ny bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anjonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany ny ivoahan'ny fisaorana sy ny fanjonana. Ny lela izany ny zavatra mitranga amin'izao tamin'ny voalohany tsara ho tsara fa raha foana tsy nisy endrika ny tany raha feno aizina dia izao teny. Raha teneniko dia hoe lelan'Andriamanitra nampisy ny zavatra rehetra, lelan'Andriamanitra nahatonga an'ilay fahatsarana tamin'ny voalohany. Fa izao ny zava-misy, ny zavatra hita, ny zavatra iainana amin'izao koa dia vokatry ny lela koa. Ny zavatra rehetra misy amin'izao izany dia tsara ho tsara fa vokatry ny teny, vokatry ny lela. Raha misy ny guerre mondiale tokony tsy nisy izy raha tsy vokatry ny lela anankiray. Nisy zavatra nitenenina teo dia nisy zavatra nitanterahana rehefa avy eo. Afaka hivahana nefa ny olana rehetra raha manaiky ny olona hiaino sy hankatoa izay rehetra mbarany tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny Josoa 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy: aoka tsy hiala ny vavanao ty bokin'ny lalàna ty, fa saintsaino andro aman'alina, hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia halavoraky ny lalànao ianao sady ambinina na ho hita ho endry. hvkl. Safady. Na ho hita ho endry. Safady kely tompoko fa misy zavatra kely.
dia raha mandinika zany tsika za manokana raha mandinika hoe inona ny zavatra nisy tatao tokantranoko fa naninona nisy olana ataoko hoe nisy tamin'ny lasa fa tsy isy tsony amin'ny anaran'i Jesosy amen satria mandray teny pahendrentsika raha mandinika ny zavatra nisy ny iainana tao an-tokantrano dia tsapako fa hoe ny fototry ny olana nisy tao dia vokatry ny fahampimpihombonana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny. Marina namonjy sekoly foana izay mihay ny tenin'Andriamanitra foana fa baraingo mipetraka dia hoe nalatsaka po ve ny teny norenesina tao amin'ny sekoly, ny iainana ve ny teny, nankatoavina tsisy fepetra ve ny teny, fa raha ohatra ka tonga eto amin'ny sekoly foana ianao mandray teny mandatsaka po misaintsaina an'izany ozy izy Josoa toko voalohany 15 hoe saintsainao andro aman'alina, raha saintsainao andro aman'alina foana ny teny ankatoavinao tsisy fepetra tsisy olana ao amin'ny tokantrano amen. Dia rehefa tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra tsy hoe fakanesantsika aty amin'ny sekoly akory no midika fa hoe ampy firaisana amin'Andriamanitra ianao na ianao ny tena hoe zany fa zao rehefa tsy ao anatinao ny teny, rehefa tsy velominao ao anatinao ny teny dia zava-poana ihany zany satria tsy hisy zavatra miova ao fa ny teny mitaky ny fankatoavantsika amen. Rehefa ohatra ka tsy avelanao anjaka ao anatinao zany teny, tsy raisinao le teny, dia izao ny zavatra manjaka ao amin'ny tokantrano io dia hoe izao sy izay mahakasika fa tsy isika, ary ny zavatra manjaka ao amin'ny tokantrano io dia hoe ny egoisme sy ny egocentrisme. Dia tsy maintsy tonga ny olana satria na ny ankilany na ny andaniny samy mba mitady ny azy avy daholo. Raisitsika ny Jaona toko 5:14 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy mitaky ny tenin'Andriamanitra mba hiraisantsika amin'Andriamanitra ary hikambanantsika amin'ny teniny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'io Jaona io, tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa maninona tsika ny tsy mahay mandefitra, fa maninona tsika ny tsy mahay mihaino ny anankiray, fa maninona tsika tsy mahay mity, satria tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra. Rehefa tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra tsika dia tsy mahay manao na inona na inona, tsy mahay mamoaka an'ilay vokatry ny fanahy sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ary tsy maintsy ady foana ny ao anatin'ny tokantrano io rehefa tsy feno Andriamanitra tsika, rehefa tsy mety tarihiny fanan'Andriamanitra tsika. Zao anefa ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny fifandraisako amin'ny hafa. Filipianina toko 4:17 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy manao na inona na inona ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Fantatrao ve fa io namanao io vadinao io zanakao io mpiara-miasa aminao io mpanampinao ao an-trano io mpiara-belona aminao io olona rehetra mifanerasera aminao io, fantatrao ve fa olona sarobidy teo imason'Andriamanitra izy, sakrifisin'Andriamanitra io olona io, satria ny vidianany an'io olona io dia ny rany, ny ainy, ny zavatra tokana nananana, ny rehetra aminy nomeny an'io olona io, vidin-drany Jesosy io, dia ianao ve izy se permettre hoe anao tsintsinina n'io olona io, nefa sarobidy loatra eo amin'ny mason'Andriamanitra. Dia tsika nefa miteny hoe za tia an'Andriamanitra, za tia an'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy hoe mandaingina reo ka milaza hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalanareo. Dinio tsara ny fonao, tena tia an'Andriamanitra ve ianao? Fa raha ohatra mbola misy fankahalana ny hafa ny ao anatinao tsy tanteraka ny fitiavana an'Andriamanitra ianao. Satria
Fatatrao fa sarobidy amin'Andriamanitra izy. Fatatrao fa vidin-drahan Jesosy izy dia tsy hanao tsinitsinina ny sakrifisin'i Jesosy zany ianao. Tsy hainao reka akory ny mietonan Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa io olona io koa na dia indraindray ka mahasosotra anao. Noho izany, raha te anana sy iaina ilay fiainana mahomby feno fiadanana sy fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy safidy na option hafa ankoatra ny fanolorako ny tenako sy izay mahakasika manontolo ho mpanompo ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hoy izy ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko 12 andimy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy sy rahavavy noho ny famondrapon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy na fanompom-pihavanana mety ataonareo zany. Mora be mamaky amin'io teny io fa miaina azy koa amin'ny alalan'ny fanampiany fanahy masina dia mora satria tsika tarihan'ny fanahin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ahoana ary zany hoe manolotra ny tena ho fanatitra sitrak'Andriamanitra zany? Io tsy hoe misy croisade dia mihazakazaka ianao any. Misy an'izao hoe dia mihazakazaka, ilainy zany ary tokony atao zany. Fa ny voalohany indrindra ny aloha dia fanoloranao ny tenanao hanompo, hampanaiky ny tenanao sy ny mombanao rehetra amin'izay rehetra lazainy ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tokana ny takian'Andriamanitra amin'izany dia tsy inona fa ny fotsika. Rehefa azon'Andriamanitra ny fotsika dia an'Andriamanitra ny tenantsika izay mahakasika antsika rehetra. Hoy izy ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7 andimy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: anaka, atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Fa maninona ny fo? Fa maninona tsy tova hafa zany? Fa maninona tsy hoe sisy Andriamanitra hoe atolory ihany tenanao manontolo? Satria ao anatin'io fo io izy ny havian'ny aina. Ohabolana toko 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao amin'ny havian'ny aina. Ao anatin'io fo io ny aina. Misy rakitra miangona ao anatin'ny fotsika dia raha rakitra tsara zany ny mameno an'io fo io dia afaka tsika no hisaintsaina zavatra tsara dia hiteny zavatra tsara. Fa raha rakitra ratsy no avelantsika hanjaka ao anatin'io fo io dia tsy afaka tsika hiteny zavatra tsara fa miteny ratsy araka n'izay ao anatin'ny fotsika ary misaintsain-dratsy. Dia izao raha jerenao zany inona ny vokatry n'ilay fo feno rakitra ratsy? Fahafatesana, faharavana, korotana. Inona ny vokatry ny fo feno rakitra tsara? Dia fiainana, famelombelomana, fiadanana. Araka ny Jakoba toko 5:10 ny vakiantsika teo dia tsy misy teny hoe lazaina na hoe ambara ka tsy misy impacta eo amin'ny manodidina anao, fa izay teny rehetra dia mi-impacte foana ny zavatra manodidina. Ary na dia miteny ary ianao hoe ohatra hoe olona roa ianao na ianao rery miafina na hoe naiza misy anao zany na miafina ianao na eny atapitrano ianao dia tsy maintsy misy fiatraikany foana ny vokatry ny fisaintsainantsika sy ny vokatry ny teny avoaka amin'ny vavantsika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra araka ny Matthieu toko 2:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Hitaranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana ny fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahana ny olona
amin'ny teny foana rehetra izay ataony fa ny teninao no hamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Amen. Ao anatin'ny fonao tsy possible izany hoe tsisy ninona ny foko fa tsy maintsy misy zavatra ao am-ponao. Rehefa tsy tsara ny ao am-ponao dia ratsy fa tsisy hoe sady tsara ny ratsy. Dia izao le zavatra ao am-ponao io rakitra, lasa rakitra trésor izy malaza azy. Dia rakitra tsara ny ao dia misaintsaina zavatra tsara ianao, miteny zavatra tsara ianao, manao zavatra tsara ianao. Fa rehefa rakitra ratsy no avelanao iangonao dia sain-dratsy sy hevi-dratsy mameno ny sainao dia rehefa miteny ianao dia le miteny maratra, miteny ratsy, miteny mankahala, mifosa, manala baraka, miteny zavatra be dia be. Na dia ataoko indraindray hoe tsika mba afaka ny antony itenenako an'izay. Nefa inona ny ao anatin'ny fonao marina. Raha feheziko andraso aloha dia hoy izy koa ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:15 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona, fa avy amin'ny fo ny ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonoan'olona, fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny hampangalainga, fitenenan-dratsy. Azonao amin'izay angambany hoe fa maninon'Andriamanitra no miteny hoe anaka, atoloha ihany fonao, satria avy ao amin'io fo io no isian'ny sain-dratsy dia mampatonga ny zavatra ratsy be dia be, ary avy amin'io fo io koa no mampiteniteny foana. Ary hoy izy Andriamanitra hoe tsy afa-poana ange ianao amin'io teniteny foana io Indraindray nge tsika miteny hoe mba blagy fotsiny izany fa tsy blagy le izy fa teny foana ny anaran'izany, satria ny zavatra teneninao iny eritreretinao hoe blagy fa ny olona miaino anao indraindray maratra. Nefa le olona miaino anao iny tadidio tsara fa nividian'Andriamanitra tamin'izany. Dia aoka tsika anao namany mihoatra noho ny tenany. Amen. Raha feheziko dia mila tsika izany mitandrina fatratra ny fontsika, satria avy ao amin'ny fo ny havian'ny aina, izay betsaka ao am-po no mampiteny ny vavantsika ary mameno ny saintsika. Dia mila mitandrina koa tsika tsy andefalefa foana hoe tsy ampiheverana ny teny foana, satria misy fiantraikany amin'izao zavatra rehetra sy ireo manodidina antsika izany teny izany dia na mitondra fiainana na mitondra famelombelomana. Fiainana, famelombelomana na fahafatesana. Inona ary izany no tokony ataoko? Voalohany zavatra tsotra no asain'Andriamanitra ataontsika dia tsy inona fa mameno ny fontsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary misaintsaina izany andro aman'alina mandrapatonga an'izany ho tonga rakitra tsara ao anatintsika, tonga fiainana. Satria rehefa feno tenin'Andriamanitra tsika tena hoe izay ny tenen'i Josoa hoe ao amin'ny Josoa 1:5 hoe saintsaino andro aman'alina, saintsaino andro aman'alina ny teny eo izy dia alavorary ny lalanareo ianareo. Aoka tsy ala ny vavanao ty boky ny lalana ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanareo anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Le ambinina io na hoe alavorary ny lalanao io tsy hoe hipoaka be le aferanao. Eny rehefa tsara toetra nge ianao dia mety io fa izao voalohany indrindrany aloha akasitrahan'Andriamanitra ianao. Tena lasa olona araka ny fon'Andriamanitra ianao, satria mahasoa izay ianao vao azo lazaina hoe mahasoa an'Andriamanitra. Dia rehefa mahasoa an'Andriamanitra ianao dia izay zavatra ataonao rehetra dia ambinina. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Salama hoe fais du Seigneur ton délice aussi et il accomplira les désirs de ton cœur. Hoe rehefa ataonao fahafinaretanao Andriamanitra tsy iza fa ny teniny dia izay rehetra ataom-potsika, izay rehetra fanirian'ny fontsika dia tanteraka ho azy. Tsy mila tsika misasatra be intsony izany na mampiasa loha be, fa izao
mampiasa lohanao dia hoe Jesosy ahoana no ampitoeriko an'ity teninao ty ato anatiko, ahoana mampatonga an'ity teninao ty ho lasa fiainako, ahoana no ampatonga ny teninao azaka ny aiko. Fa rehefa zay ny tanteraka, Andriamanitra fotsiny teny hoe ato indray tsika zanaka, ato atao, ato ajanona. Zay tsotra be le izy. Raisitsika ny ohabolana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 20. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Anaka, tandremo ny teniko. Atonga lany ny sofinao iain'ny filazako. Aza vela hiala eo imasinao izy fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Amen. Andriamanitra manome vahaolana ho antsika. Fa tsika indraindray ny ohatrany hoe mitady zavatra sarotra be, ohatrany hoe te hisasatra foana, nefa Andriamanitra miteny fotsiny hoe teniko ange dia ampy. Teniko ange dia ampy. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy hoe mila vidianay izy na hoe zahanay izy, fa ao amin'io Baiboly io ny teniny. Dia raisina ny teniny, dia saintsainy ny teniny, dia ankatoavy ny teniny, dia ampiaro ny teniny. Fa tsy maintsy misitraka amin'ny vokatsoa ny teniny tsika. Amen. Kolosianina toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Amen. Matetika tsika, ohatrany hoe rehefa hoe fotoana iresahana zao dia tena indrindrandrindra ho anay vehivavy zany, tena hoe iresaka zany, tena mazoto mihitsiny. Fa zao manomboka izao tsika tokony hitandrina hoe inona moa zany ilay ampiresaka atsika, mampivorivory atsika, mampikambana atsika ato. Resaka fiainan'olona ve? Resaka mahakasika ny iainana ve? Sa resaka ho fampandrosoana ny tena amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra? Fa raha miresaka ny sitrapon'Andriamanitra no ataontsika, fa maninona aloha tsika mahita fy amin'ny resaka fiainan'ny hafa? Maninona tsika mahita fy amin'ny resaka ny fahalavon'ny hafa? Fa maninona tsika tsy mahita fy manoloana ny sitrapon'Andriamanitra? Mila manontany teny tsika hoe zanak'Andriamanitra marina ve? Tarihan'ny fanahin'Andriamanitra marina ve? Fa raha manaiky tarihan'ny fanahin'Andriamanitra tsika, dia ho akamamitsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tsy mora mampanaiky ny nofo ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa isisihana io Jesosy izay le hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Tsy hoe fitototoko ary manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao, fa fampanekeko ny nofoko amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, tsy tiany nofoko ty, fa tsy maintsy manaiky izy satria za te hahasoa an'Andriamanitra, satria za te hampifaly an'Andriamanitra, satria za te hamaly fity an'Andriamanitra, satria tiako Andriamanitra. Amen. Faharoa, manavaon-saina. Mila formatena mihitsy aloha ty saintsika ty, diovina ary fenoina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra no angatahantsika hoe Jesosy ovay ny saiko. Tsy adidin'Andriamanitra zany, fa izy madidy hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Soa zany le izy, misy zavatra mitranga ao an-tsainao, za manao an'izany mihitsy satria asinareo na ohatrana satria indraindray ianao eo tsy ao anao dia ohatrany tonga dia misain-dratsy be zany, dia tsy hitanao izay anaovana azy, ohatrany hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy, ohatrany mbola ao ihany le izy. Ny tenin'Andriamanitra aloha miteny hoe atsoiny raha an'i Jesosy hanadio anareo, fa zao fenoy tenin'Andriamanitra, aiza le rakitra? Pohiro ao anatinao hoe le rakitra. Inona moa zany ny sitrapon'Andriamanitra? Inona le tenin'Andriamanitra? Atao-poko ato mahakasika an'izay zavatra eritreretiko izay, dia reseho amin'izay tenin'Andriamanitra izay le ao an-tsainao. Fa io raha ohatra ka volavolainao hoe eo ianao dia mijanona eo dia ka Jesosy ange tsy manala an'ilay izy, tsy Jesosy manala an'ilay izy. Izay le ady tsara amin'ny finoana izay. Zay le ady tsara amin'ny finoana, zay mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra ianao, mampandresy ny tenin'Andriamanitra ho ao anatin'ny amenony sainao. Zany hoe tsy Andriamanitra no angatahantsika nova sy hanadio ny saintsika, fa isika no mandray fanapahan-kevitra hisaintsaina tsara. Rehefa tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony ny saintsaintsika mandrakariva, dia tonga amintsika amin'izay le hoe sain'i Kristy. Amen.
dia akaky ny teny Josoa teo hoe lavrary daholo izay alentsika rehetra. Romanina 12:12 hoy sisy ny tenin'Andriamanitra, ary aza manaraka amin'ny fanaon izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Amen. Fahatelo farany hitanareo zavatra telokely fotsiny no asain'Andriamanitra ataontsika dia milamina ny zavatra rehetra. Fahatelo farany mitandrina tsara izay lazain'ny vava na hoy izy mpanao salamo izay hoe manisy fiambenana ny varavaram-molotra. Tsy hoe izay rehetra mandala ao an-tsainao na zavatra rehetra tianao tenenina dia teneninao daholo satria fenony ny fonao. Ao anatin'ny vokatry ny fanahy maîtrise de soi, fahononam-po, dia hainao tsara izany na tezitra tahaka n'inona ary ianao mangina aloha. Hoy izy mam'izay foana hoe fenoy rano ny vava mba tsy miteny izany. Fa afaka tsy miteny izany tsika. Za aloha tena mahita mihitsy hoe tena ho anahy ilay izy satria za rehefa tezitra izay dia avoakako daholo aloha. Satria hoe izany ange ny franchise tsy fahatsorana izany fa tsy fahendrena ny dikan'izany. Dia mila manam-pahendrena tsara isika hoe fanahy masina, oviana ny tokony hiteny, oviana ny tokony angina. Tsy hoe isaky misy tranga dia tsy maintsy miteny ianao, tsy maintsy mireagir ianao, fa tadidio fa rehefa tsy teny, araka ny teny Dado Berman izay hoe tsika tsy maintsy mamoaka sy mampiditra. Tadidio tsara fa rehefa teny tsy mamelona io teny ataonao io dia teny mamono, dia ataonao ahoana indray famelona an'ilay fanahy eo anoloanao ny vononao, nefa ny vidian'i Jesosy tamin'izany. Averiko foana izay. Mila mifona amin'Andriamanitra tsika avy eo satria mino fa tsika tsirairay avy efa namono olona. Tsy hoe izay manatsatokantsy na manendaka na inona ihany mamono olona fa na mitenitsika ary tsika dia tena mamono olona. Ary iny famonoana iray iny tena grave satria lasa ratra anaty ao anatin'ilay olona ao. Mila manam-pahendrentsika izany hoe oviana ny tokony hiteny, oviana ny tokony angina. Inona ny fiantraikan'ity zavatra tiako tenenina ity? Hitondra fiadanana ve sa hitondra korotana? Manaratsy ve sa manaratsy sy manala baraka olona ve sa manome voninahitra an'Andriamanitra ho an'iny olona iny? Fa raha ohatra ka tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny firesahanao olona iray aleo ihany mangina. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:12 hoe iza hoy izy Andriamanitra no hitoetra ao amin'ny tendrombohitra masina dia nifehy an'ilay izy hoe izay mahafeny vavany. Tsy manala baraka ny namany. Raha misy zavatra hitanao ataon'ny namanao dia tsy tokony teneninao izany, fa matoa iny natao hitanao dia ianao izany tokony handohalika hivavaka amin'iny, fa tsy hoe ho tatarainao alainao baraka etsy sy eroa ilay olona. Mila tadidintsika foana hoe tsy misy teny izay nitenenitsika ka tsy misy fiantraikany. Dia izao ny fanontaniana mipetraka hoe mpamelona ve isika sa mpamono? Satria ny teny avoaka ny vavantsika mitondra fiainana fahafatesana. Mahakasika ny teny dia inona ary izany no tokony ataontsika? Hoy ny voasoratra ao amin'ny ohabolana 10:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny maro tsy ilaozan'izay ota fa izay mahatana ny molony no endry. Dia Jakoba 1:7-20 fantatrareo izany rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra alady iaino ho malay miteny ho malay kotezitra. Militsika izany mahafehy io vavantsika io.
Militsika tena mianatra mihitsy tsy hoe miavinavina ianao ka tsy miteny. Hafa kosa ny aloha ny ao anatinao hoe hiavina vonako mihitsy dia izay. Hafa hainao midiserne hoe zao aho efa miavinavina, dia hainao koa midiserne hoe zao aho efa mampanaiky ny tenako amin'ny tenin'Andriamanitra. Io vavanao io koa zany ny fotsika, ny vavantsika, ny fisainantsika atoloha ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Amen. Dia izay hoe ozy izy Jakob ianao rasy aloha ianao zany rehefa be resaka loatra dia na tianao na tsy tianao misy ota ao anatiny teneninao iny dia aleo mivavaka tsara. Izay le hoe misaintsaina andramanalina amin'izao resaka ifanaovana zao moa zany Jesosy dia inona moa zany ny tokony ho teneniko ao anatin'izany. Miteny aminao fanahy masina zao tenenina, mitenena ianao. Rehefa tsy miteny aminao fanahy masina, miaino aloha zany ianao. Zavatra pisy ao atokantrano ao araka ny teny Jakob ty hoe aoka ny olona rehetra alahady iaino, ho malay miteny, ho malay kitezitra. Zavatra misy ao atokantrano ao dia zao, rehefa tsy ampy fiambenana mpivady dia mora idiran'ny satana le communication misy ao atokantrano zany. Ohatra miteny ramatoa zany ao atokantrano dia miteny ramatoa mikarakara tokantrano zany ny asan'ny ramatoa, tonga avy any rangahy dia ozy izy ramatoa tena rekaka andro amin'ny manontolo fa zao dia rangahy zany rekaka avy niasa koa dia tonga rangahy miteny ianao efa mipetrapotsiny ato an-trano ato nefa mipetrapotsiny ozy izy ao an-trano ato nefa mbola be menimenina ihany. Hitanareo tsy miaino, tsy maka fotoana le rangahy na hoe le inverse zay zany, tsy maka fotoana le olona anankiray hoe inona moa zany miaino an'le olona aloha hoe rekaka hono izy dia manontany aloha hoe inona mieritreritra ianao hoe inona ka moa zany nandreraka azy. Fa ny ao an-tsainao dia tonga hoe tsy miasa izy tsy mivoaka ny trano io izy donc matoritory eo am-pandriana fotsiny dia mihinan-kanina dia miverina matory. Nefa ny zava-misy ao amin'ilay tokantrano ny ankizy mandrigotra, ny asa ny ménage atao, ny tsena atao, zavatra be dia be ny atao. Ianao fantatrao fa tsisy zavatra motive anao zany fa le mba hoe mitaraina amin'ny vadiko dia mba compatissant le vadiko hoe zany ao aka fa zao zay le koto fotsiny indraindray ny ilain'le anankiray ao atokantrano. Nefa rehefa tsisy an'izay dia lasa misy tension ao atokantrano dia le lehilahy menimenina be avy eo na le hoe le anankiray satria tsy miezaka midina miaino ny vadiny fa tonga dia miteny. Nefa le vehivavy menimenina koa rehefa tsy hainona ny teniny dia le lehilahy io koa nge nisy tension sy nisy pression koa nge tao tany amin'ny asa tany fa zay hoe militsika mianatra mifampiaino dia tsy mora tezitra koa satria rehefa le tsy mahay miaino izay dia tonga dia manao réaction hoe ka ianao kosa n'izany tsy mety afa-po, tsy hita ihany izay anaovana anao dia tonga ny atsokorotana maloto ny fo feno rakitra ratsy dia tsy tohizako intsony. Dia zao kanefa ndra ohatra ka ao am-potsika feno an'ilay rakitra tsara, feno an'ilay tenin'Andriamanitra sy feno an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Rehefa misy olona mitaraina eo na dia hoe tsy ampoizinao dia mangina aloha ianao miaino ahoana no idirako amin'izany Andriamanitra. Dia manolo-tsaina anao fanahy masina dia miteny ianao na diso be ary ny hevitra iny fa rehefa ohatra ka valinao ampahendrena arak'izay teny amin'ny fanahy masina miravina foana iny rehefa avy eo ary tsy tezitra koa ianao. Marikany Jesosy dia namela fianarana betsaka tsara tena hoe tokony ho tahafintsika. Maria rehefa misy zavatra tsy azony dia zao tsy miteny izy na miady hevitra fa mangina izy loha ary mandinika an'izany ao am-pony. Ka jerentsika zao ny tao amin'ny Lioka 2:10 ka hatramin'ny 7:20 ka tonga teo amin'ny Maria sy Josefa tamin'ny Jesosy teraka zany dia tonga teo amin'ny Maria sy Josefa ny mpiandry-ondry nanambaka tamin'izy ireo izay nilazain'ny anjely mahakasika an'i Jesosy dia tsy takatry Maria mihitsy ny zavatra nytenenin'ny mpiandry-ondry, tenenin'ny anjely tamin'ny mpiandry-ondry izay tatery ny mpiandry-ondry tamin'ny Maria sy Josefa, tsy takan'ilay izy fa zao tsy nitoeriny ilay izy
tsy nanodebaty izy hoe dia ahoana dia inona na tamin'ny fotoana fotsiny aka hoe ny teniny anjely hoe vigijina izy hitondra sasa tsy nidebatika izy fa tonga izy dia nanaiky atao fotsiny aka sisy fa ty e dia ohatr'izay koa nitoy amin'ny fiainany rehetra dia izay dia hoe nangina izy dia nitadidy ary nieritreritra ny teny rehetra tampony ka isitsika ny Lioka 7:20 ange fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony tsy takatry ny sainy ilay izy fa zao ndraisiny dia tadidiny dia nieritreretiny hoe zao zany ty zazy ty zany ny famonjena dia ohatr'izany koa rehefa 12 taona amin'ny Lioka 2 io ihany rehefa 12 taona Jesosy dia nakany Jerosalema ary zareo rehefa nody anefa dia tsy niara-dia tamin'izy ireo Jesosy zareo efa nandeha lalana iray andro vao se rendre compte hoe ay tsy teo Jesosy dia zay indray izy vao nanontany amin'ny fianakaviana zao dia ato Jesosy zao dia ato Jesosy nefa tsy tao afaka 3 andro zay vao hita ny Jesosy tao an-tempoly azonao an-tsaina ve ka amin'izao vanim-potoana izao zanakao tsy hitanao 3 andro tena hoe mitaitaina ianao amin'ny zava-misy amin'izao tena hoe mitaitaina ianao fa zao rehefa nanontany andrasy vakitsika ange Lioka 2 Lioka 2:17 manao hoe aka nahita ny Jesosy izy dia talanjony ka hoy ny reniny taminy anaka nahoana ny nanao toy izany taminay ianao izato alahelindrainao sy izao nitady anao fa hoy izy taminy nahoana nitady nahoana nitady ahy ianareo tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy ary niaka nidina taminy nankany Nazareta izy ka nanoa azy ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony tena hoe fahendrenany ny Maria fa za Maria niaka mipetraka ao amin'ny toeran'ny Maria aloha tena amin'ny Maria ny azy dia afaka mihitsy Maria nitabataba hoe ianao nge mampitebiteby tsy niery fa zao hita amin'ny Maria izy fa nitoetra tao amin'ny tranon'Andriamanitra dia nangina ihany izy aloha na dia tsy takatry ny sainy ary na dia tena hoe fahoriam-panahy be ary nanjoa azy Josefa sady zaza voalohany fa zao nitahiry ny teny rehetra navaliny Jesosy izy tao am-pony tsy tesitra izy zay le hoe miaino izy miaino izy ary malainy tesitra tsy tesitra izy fa tazominy fotsiny teny Jesosy dia raisitsika indray zava-nitranga tao Kana Jaona 2:7 ka hatramin'ny 15 Maria zany tena hoe olona tia manao zo dia mitady foana hoe iza indray mila tanana iza indray mila ampiana Jaona 2:7 ka hatramin'ny 15 ary rehefa lany ny divay dia hoy ny reny Jesosy taminy tsy manana divay izy hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa mifaninona akory izao sy anao tsy mbola tonga ny fotoaka fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo merci ataovy izay asainy ataonareo dia ny zavatra nitranga niseho ny fahagagana misaotra toko niseho ny fahagagana nitranga mirakla nisy divay teo raha nahazo teny mafy avy amin'ny Jesosy Maria raha saika hibaiko azy hanao fahagagana dia tsy tafitohana izy fa nampianatra kosa izy tsy nanafitohina azy ny avinavina hoe raha vehivavy nefa reniny teraka azy fa nampianatra kosa izy sy nanomana ny fon'ny mpanompo hiaino sy hankatoa ary hanao izay rehetra lazainy Jesosy rehefa nanaiky ny aino Maria tsy nalady ny teny na niady ho any tenany mitaky ny zoma hareny azy hoe za nge mba hareninao dia zao ary nampianatra ny hafa hankatoa hiaino sy hankatoa an'Andriamanitra dia zao niseho ny fahagagana amaranako azy dia hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika androany famitianana azy rehetra hoy sisy Jesosy aminao anaka atolory ihany fonao raha keto ao am-ponao ny teniko
fa izao no hanome anao vava saina izay tsy azo ny fahavalo rehetra valiana na kesena. Amen. Hitsangantsika hivavaka. Mangataka aminao androany, tsika rehetra efa hoe nanao teny tsy voahevitra, efa nanaiky ny tarihan'ny nofontsika, efa nanao teny foana, dia mangataka aminao hifona amin'Andriamanitra mba ho avelan'Andriamanitra neny helokontsika, ary mangataka mba ao anatin'ny vavakintsika hoe amin'izao sisa izao fanahy masina, dia aoka ianao no hitarika anay, ary aoka ho zaka ny teninao ny ainay. Asandrato ny vavakao. Ray masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka anao izay Jesosy satria mbola mampianatra anay indray ianao. Jesosy fona aminao izay. Be dia be Jesosy tao ny fahalalana, tao anatin'ny tsy fahalalana, ny tenitenenanay foana Jesosy malala, tao ny hoe noetiny fonay izay dia miteniteny foana fotsiny. Kanefa tsy akasitrahanao zany satria mamono sy mandratra ny hafa, mamelany elokay, diovy sasao izay Jesosy ho afa-pahotana. Mangataka aminao kosa izay nefa Jesosy amin'izao sisa izao, tena hoe hanolotra ny fonay rehetra eo aminao, anaiky ameno ny fonay amin'ny teninao, ary ampanaiky ny tenanay manontolo ao amin'ny sitraponao Jesosy malala. Mangataka izay ho tarihany fanahinao masina. Mangataka izay Jesosy tsy hisaintsaina ankoatra ny teninao sy izay voalaza ny sitraponao, ary tsy alaky hiteny fa kosany hiteny ny fahamarinan'ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy mivavaka, Jesosy mba tsy ho very maina izao fotoana izao ho an'ny tsirairay avy, fa aoka ho tonga fiainana ho an'izay maheno ny teny Jesosy malala, ary tena ahasoanao sy ampifaly anao tokoa izay. Mankasitraka feno anao izay Jesosy, dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Tehakintsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fidirana faharoa. Tsisy fidirana faharoa fa misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny teny, ny amin'ny mifampatsiahivana, ny amin'ny izay tokony hijoroantsika sy ny tokony ho ampiasaintsika ny taova hita maso ho amin'ny tsy hita maso ao anatintsika, mba hahafahantsika maneho ny sitrapon'Andriamanitra ho hita maso ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mila mampiasa masontsika, mila mampiasa sofontsika araka ny tenin'Andriamanitra izay nambarany tamintsika teo. Mila mampiasa ny vavintsika, hita maso daholo izany rehetra izany, mba hikolokolo an'ilay rakitra tsara atao anatintsika, manositra izay rakitra ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, hitoeran'ilay rakitra tsara, dia rehefa aveo indray ampiasaintsika ho amin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, fijery madio, vava tsy mora miteniteny, sofina miaino amin'izay tokony hiainona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria raha araka ny teny voaraintsika teo, ny olana, anisan'ny fototry ny olana, dia teny izay teny tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety miaino ny tenitsika, fa teny tsy ahoana moa zany, lalipaka na tafatoetra ao amin'ilay fo lonaka tokony aniril'ilay teny, fa mety makasisitsisiny ao amin'ilay tambolo ny fo ao, dia tsy mioropaka le izy fa lasa zavatra hafa ny avoaka an'ilay izy. Manomboka izao mino fa miara-miasa mahasoa indray ny masonao, sofinao, ny vavanao, mba amolavola ny fisaintsainanao, ampitoetra n'ilay teny marina sy fahamarinana ao am-pontsika tsirairay avy, mba ho fiainana marina ilay teny, ho fiainana be dia be. Rehefa nijery hoe fiainana be dia be, fahafahantsika mandroso mampiaina ny fiainan'Andriamanitra amin'izay trangan-javatra lalovantsika. Tsy indray mandeha ihany misy tranga, fa maro be ao amin'ny fiainantsika, dia ananantsika an'izay fiainana be dia be izay, maneho sy miaina ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy indray mandeha ihany. Alao hery,
alao tanjaka, alao fahazotoana, alao inona koa fahavitriana, nefa ao anatin'ny fifaliana sy ny fahafinaretana apiatra sy iaino ny teny. Iaino aloha zany, iaino dia akato sy apiatra n'izay teny zay. Amen. Andaontsika hivavaka, andaontsika hivavaka dia angataka amin'ny fanahy masina mba ampatsiahivy ny isan'andro, isa-minitra amin'izay toerana rehetra misy, amin'izay zavatra rehetra trehana sy atao, mba ho ilay rakitra tsara avy amin'ny teny tsara nambaran'Andriamanitra no tonga fiainantsika, no tonga ampiaritsika amin'izay zava-misy rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay manokatra ny mombanay rehetra, manokatra ny fonay indrindra tsy ho voafela fisaitsainana na fieritreretana na izay mety hoe traikefa ny ainana, fa hoka Tompo hitoeran'ilay fahatsarana, ilay teninao araka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay ny teny, mba teny tsy mevahana izay fahatsapan'ny vatanay sy ny fisainanay, fa ny mevahana kosa ny sitraponao araka ny nambaranao tao amin'ny Josoa toko voalohany, mba hitoeranay sy heveranay mandraka hariva ny teny avy aminao, ka amin'ny fotoana rehetra dia akato apiatra, apiaina ny teninao izay tsirairay avy reto eo amin'ny fiainanay sy eo amin'izay atrehanay, dia makasitraka indrindranao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mahapentsika ho an'ny n'Andriamanitra sy ny teny ho an'ny fahafahantsika ihany koa mbola ny haino an'izay teny izay indra amin'ny fanatritsika ho fankasitrahantsika n'Andriamanitra. Ny fotoanantsika manaraka dia ny fotoananao miatrika ny fiainanao rapitso fa tsy etontsika tsy manana sekoly tsika fa sekoly ny fiainanao averikombenombeny zany ho amin'ny fampiarana ho an'izay fankatoavana ny teny izay. Ny fankanisantsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy vitan'ny iray mandeha, tsy tahakanao ohatran'ny fidiovanao isan'andro, tsy hoe akory ny dio ianao androany dia tsy dio intsony mandritry ny taona, fa mila midio foana ianao isan'andro makarano dia miza dia ohatr'izay ihany koa tsika. Makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mamaky tenin'Andriamanitra, miresaka tenin'Andriamanitra. Dia ny feonantsika manaraka indray ny amin'ny zoma tolakandro ao amin'ny tranompokon'olona, dia ny sabotsy maraina ao amin'ny tranompokon'olona, dia ny lahady any tokantrano na any amin'izay fiangonana tsy ataoko hoe mapety fa hanovozantsika hatrany ny tenin'Andriamanitra. Misy fiangonana maromaro na vitsivitsy ve atao amin'ny asa fanompoana ihany koa, anisan'izany ny ray aman-dreny mpitandrina atao amin'ny ilan'ny havarina nato ao amin'ny aiza moa ery Besarety, ao Besarety mitandrinao ny rahalahintsika, ny piraitapo amintsika raha ohatra ianao ka mbola tsy manana fiangonana. Raha misy fiangonana koa moa dia any amin'izay misy anao sy ny fandehananao, tsy fahazarana akory fa amin'ny etaeta mandrakariva araka ny teny teo hoe fotoana rehetra izay andehanantsika dia afahantsika manovo ny teny mba ho fiainana sy ho amin'ny fandrosoana amin'ny fiainam-panahy sy amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Amen. Mino fa tontolo andro mahafinaritra indray ny atrehantsika amin'ity anio ity ao am-pontsika ao an-tsaintsika ny fiheverana sy ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra izay voaray, fampiainana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny manoloana izay atrehana. Mety eo amin'ny anaran'i Jesosy, mety eo amin'ny anaran'i Jesosy, mampahita fite Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, mampitoetra ny fiadanany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, mahita finy sy fahafinaretana ianao miaraka amin'i Jesosy amin'ity tontolo andro ity. Amen. Mitsangana ary dia ho tononona aminao ny tsodrano izay fanao ny mpisorona tamin'izany ary mino fa mbola manan-kery sy afaky ny aneo ny vokatra sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika. Hitanao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
amen. Fansoavan'Andriamanitra no matoy izao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao.